misaotranareo mbola misafidy ny televiziona malagasy ary manasa-panajana naraka hatramin'ny farany ny vaovao an-tsara amin'izao hariva izao. Na raha tsika mivantana teto amin'ny televiziona malagasy ny tolakandro teo ny lanonam-panikavana tamin'ny fomba ofisialy ny fiadina ny tompon-dakeran-tany teo amin'ny taranja baolina kitra ny tanterahana tatsy Afrika Atsimo. Omaly alina no efa nanomboka izany fanamariana izany ary teo kosa ny andiany faharoa izay samy niompana tamin'ny rindrakira. Grifina Bakoliniaina no mamitana antsika amin'izay. Yesterday, the ball of the vibrating is celebrating. Tao anatiny loko afrikanina tanteraka amin'ny andravahana itila no nampanikafana ny mondial ny 2020 ity teto amin'ny kianjan'ny Soccer City Johannesburg renivohitra Afrika Atsimo. Nisongadina tokoa teto ny kolontsaina ny fomba amam-panao mampiavaka ny Afrika amin'ireo firenen-kafa. Niavaka izany teo amin'ny fitafy sy ny taovolo ary koa ireo zavaboary ananany Afrika toy ny baobab izay tsy hitany amin'ireo kontinanta hafa. Toy koa ireo karazam-biby mampalaza ny Afrika koa satria sambany amin'ny tantara ny mondial no ampetranoa ny Afrika dia tsy Afrika Atsimo mpandray ny fifaninanana irery ihany no nasongadina teto amin'ny ity lanonam-panikafana ity fa i Afrika iray manontolo no navohitra. Mpanakanto dimanjato sy arivo no niara-ny farimbony ka ankoatran'ireo mpira afrikanina kalaza dia nanome voninahitra ihany. Ny andriambavilanitra kolombianina Shakira izay nihira raha teo ny hira faneva ny fifaninanana Waka Waka. Ankoatr'ireo hafa izay mbola kalaza ihany koa. Amin'ny ankapobeny dia niompana tamin'ny fampisehoana rindrakira sy dia ny lanonana. Fa rafitiny dia nizara roa ity lanonam-panikafana ity ka ny andiny voalohany natao maly izay nafanain'ireo mpanakanto maro ary samy notonony ireo olo manakaja maro toy ny Flou teo aloha Nelson Mandela sy ny Ampernas Jacob Zuma ary ny olobe ny baolina kitra ny tarehiny filohan'ny FIFA Joseph Blatter. Absala Rasay kosa ny sarahany Afrika Atsimo sy Meksika teo amin'ny lalao voalohany isantarana ity fiadina tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra ny tanterahana tany Afrika Atsimo ity. Trabalala larana favalo ao amin'ny Bafana Afrika Atsimo no namono baolina voalohany tao aorian'ny fialan-tsasatra tany amin'ny minitra fa 4:10 mahery-tany. Tany amin'ny minitra fa 7:70 kosa baolina matin'ny Meksika tamin'ny alalan'ny Rafael Marquez ka raissiray zany ny vokatra. Mbola ao arahantsika teo ihany moa ny famitindana rehefa vonona izay. Fa mbola makasika izay fiadina ny tompon-daka eran-tany amin'ny taranja baolina kitra izay ihany dia nijery maso ny famitana ny écran géant teny Mahamasina ny filohan'ny vahifanavy ny tetezamity Andry Nirina Rajoelina androany maraina mialohan'ny anombohan'ny ity mondial androany teoriny. Te ihany koa ny Simelta ny avy ao amin'ny baolay azo tombony manokana arak'izany Antananarivo. Joamir Melson. Dia iza ny fananganana ny écran géant etsy Mahamasina amin'izao fotoana iandradratsika ny mondial 10 izao. Mizahay maso teny an-toerana ny fizotry ny asa ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamity Andry Rajoelina notronony PDS ny commune urbaine Antananarivo sy ireo teknisianina avy ao amin'ny groupe Simelta SCB sy ny avy ao amin'ny orinasa sinoa Shanghong Baolay satria avy amin'ny zareo no nahazahoana izao fitaovana izao. Nisy ny fifanampanozan-kevitra, nisy ny toromarika, fa nisy ihany koa ny fitsindovana lavitra satria tsy ho vita ny mondial sy ny 20 jona fotsiny tsy akory ny tantara fa mitohy hatrany. Tahaka izao ary ny famitinana Andriamatoa Harrison, directeur technique eo anivon'ny groupe Simelta SCB ny fizotry ny fitsidihana ny écran géant teto Mahamasina. Arak'ilay voalaza teo moa zany nazavaky tamin'ny Andriamatoa teo dia io écran géant io ny alay moa zany ny tena asa nataonay momba an'io zany dia le support le écran zany hoe ny fondation le izy sy le structure métallique zay hitavanao ndakatro ambony eo. Ny habean'izy io zany les structures métalliques dia 20 metatra ny halavany io ny lokalina dia 10 metatra
miaka famandomatana dia tompony atonana 6 metatra miala amin'ny tany le écran zany le tena be an'le écran dia mandeha eo ambonina dia eo amin'ny 5 metatra mahesikely eo sy eo amin'ny 6 metatra mahesikely eo da efa tokony 20 metatra eo zany zay ny adean'le écran mananakeo ny amin'ny asa atao moa dia ny inona moa fa nataonay dia ny nanao amin'ny nanatanteraka ny fototra atao izay hitanareo amin'ny béton io eo amin'ny 490 metre cube moa zany fazany 64 metre cube ny volume ny béton napetraka ao dia ny lanjan'le structure métallique io dia eo amin'ny 3 tonnes eo nanatanteraka ny asa dia 3 herinandro atraizany ny angle ahitany olona tsara le écran amin'ny jour dia io zany lazavaina tamin'ny teo hoe le atao hoe champ de vision zany ahitana le écran dia eo amin'ny 30 degré eo 400 degré zay à peu près zany limité eto amin'ity partie mangamangany tribune aty dia zay lazavaina teo atao zany no somary firakirana ny olona mijery satria tolona somary misirana kely any commune urbaine Antananarivo ny tany fa anjara ny fitoram-panjakana foibe kosa ny tetibidiny izao asa goavana izao asa goavana izay ho toy ny fanomezana ho an'ny vahoaka n'Antananarivo amin'izao fanombohany mondial 10 izao. Namory mpanao gazety kosa androany tetsy amin'ny hôtel du Louvre Antaninarenina ny komity mpanomana ny fankalazana ny 20 taona nazahoantsika ny fahaleovan-tena anisan'ny nanatrika izay ary manana Espérance Elisabeth Randrinzana. Nampahafantarana ny mpanao gazety teto amin'ny hôtel du Louvre ry tolakandro ireo pitsipitsiny rehetra mikasika ny fanomanana ny fankalazana ny 20 taona ny fahaleovan-tena izay nomboka sahady ny 20 jona amin'ny alalan'ny fampisehoana vakidrazana sira gasy eny Andohalo sy eny Ambohijatovo miainga avy amin'ireo boriboritany eny eto Antananarivo renivohitra ny fanindrindrindra amin'ny fête de la musique ny 1 jona ity fankalazana ity. Ny 5 jona indray dia isy ny nofokena amin'ny tampim-pihavanana atolotry ny filohan'ny fahefanavy ny tetezamita Andrinirina Rajoelina mivady eny Ambohitsirohitra ho an'ireo teraka eo anelanelany voalohan'ny volana janoary 1700 sy 30 desambra 1700 monina eto Antananarivo sy ny manodidina ka ny fikambanana fity no andraikitra izany. Misy fisoratana anarana eny amin'ny tranombokin'olona Analakely ny zoma 20 sy 20 jona manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva. Ny alina 15 jona ihany dia afomanga eny amin'ny Fariana Nosy. Ny 19 jona maraina matso lehibe amin'ny Tafika. Ny tolakandro kosa eny Mahamasina fampisehoana goavana iarahana amina artista malagasy mahatratra 50 sy artista vahiny toa Andry Kasavy Nadia sy ny hafa koa. Na eto Antananarivo na ny amin'ny faritra 20 dia samy ifety daholo ihany malagasy rehetra ka eto zany dia miantso ny filaminana malagasy rehetra amin'ity fankalazana ny 15 taona nazahoantsika ny fahaleovan-tena ity ka misy ny mpanakanto malagasy ary eto dia maro anisan'ny mpanakanto malagasy andray anjara na eto Antananarivo na ny amin'ny faritra eo koa ireo mpanakanto avy any ivelany izay efa tenenina teo kanefa araka ny hitantsika teny hoe zahany naparitaka ary mba ny fonina manerana Madagasikara na tsy dia nahita mivantana an'ireo mpanakanto ara dia nizahana manokana n'le fandefasana en direct amin'ny TVM maro manao ezaka lehibe ny fitondram-panjakana amin'izao mba hampandehanana ny TVM sy ny RNM any amin'ny faritra rehetrarehetra anampiko an'izay dia eo le hetsika ara-kultoraly fa tamin'ity kosa dia nanao ezaka lehibe ny fitondrana mba talohan'ny feu d'artifice za moa hatramin'izay nahazoantsika ny fahaleovan-tena dia anisan'ny nanintona na ny lehibe na ny kely na ny vehivavy na ny lehilahy ka dia nizahana zany araka ny entsika teo dia aparitatsika hatrany amin'ny district rehetra manerana Madagasikara hatramin'ny amin'ny région zany ary eto Antananarivo mazava ho azy samy azo an'izay feu d'artifice izay daholo. Marina fanomena folo tapitrisa ariary tsirairay ireo faritra 20 entina ankalazana izao 15 taona ny fahaleovan-tena izao tsy farina ny